Dia faly miarabantsika rehetra ny tena koa ao anatin'ny fotoanantsika izay eonantsika isan-kerinandro anaovana resadresaka. Mirary soa ny ray aman-dreny, mirary soa ny mpanabe ary mirary soa ihany koa an'ireo izay rehetra beazina ny tenako. Efa miamanakaikaiky ary efa kely sisa andro vitsivitsy sisa dia ifarana ny taona 720. Izany moa dia eloavan'ny krismasy izay mandalo indray mandeha isan-taona. Ny krismasy no mandalo indray mandeha isan-taona, fa eto dia te hiresaka amintsika ary mitafa amintsika, miteny amintsika fa ny krismasy dia mandritra ny taona dia tsy maintsy iainantsika ary mbola iainantsika hatrany. Misy fampanantenana izay ataonay mba ahafahana mampiaina zany krizy mafy izany, kanefa araka izay anarany hoe krizy mafy izay dia tsy maintsy mafy hatrany ny heriny ary tsy maintsy miatrika an'izay krizy mafy izay isika rehetrarehetra. Koa dia mirasoa an'ireo mpanabe ary ny tenako satria iresaka mahakasika ny fanabeazana isika amin'ny tian'io ity. Miresaka fanabeazana moa isika dia milaza aminareo ihany koa aho ny amin'ny zavatra tsy mendrika izay nataonareo mpanao gazety. Ny ministry ny serasera izay efa nampianatra anareo sy nanabe anareo tokony arahanareo ny zavatra lazainy. Kanefa ianareo dia misy mihoatra ny fefy ary misy manao zavatra tsy mendrika. Milaza ianareo fa tsy hita ny andefomandroko. Iza milaza aminareo fa tsy hita ny andefomandroko. Profon'izany dia lazainareo fa raha ninjara kit scolaire izay dia natao tamin'ny anarany mivady. Raha nanome kit scolaire izay dia nilazana tamin'ny fomba ofisialy fa amin'ny anarany mivady. Nefa gaga ny mpanao gazety fa rehefa tonga dia tsy teo mivady koa fa dia zareriny teo. Nisy ihany koa ireo asa sosialy maro izay nataony andefomandroko dia natao amin'ny anarany vadiko nefa izy tsy mba makeny. Za milaza aminareo fa tsy azonareo irairaina ny tsy fahitana ny andefomandroko. Raha ohatra ka tsy eo tokoa izy dia tokony ametra-panontanianareo hoe nahoana rehefa mandeha any ampitan-dranomasina tahaka ny diako tany Tokyo, tahaka ny diako tany à la France, dia tokony anontany ianareo hoe nahoana mipoitra izy rehefa any ampitan-dranomasina, fa nahoana ny andefomandroko rehefa eto Madagasikara dia tsy hita popoka. Noho izany tokony arahanareo ny fanabeazana izay omeny ministry ny serasera hoe tsy mahazo ianareo miresaka zavatra tsy mety atao amin'ny andefomandroko, fa rehefa milaza ianareo rehefa miteny ianareo dia izay zavatra tsara, izay zavatra soa zay ny tokony ho resahanareo. Na eto Madagasikara zany dia za milaza aminareo fa tokony hanao fifaninanana, fa mety isy olona anankiray tsy apoizina, mety andimbon'ny toerany satria ny toerana ifandimbiasana. Zany zao dia zavatra mety hitrango zany. Raha misy zavatra azo tokanana any aminareo any dia atsovy izahay tokana azy, fa tena ho avy izahay tokanana izany foto-drafitrasa izany ary voniny izahay ny anatanteraka an'izany fitokanana izay misy any aminareo izany. Raha hoe fitokanana fanokanana mpiandry na hoe fanokanana diakona dia tsy hoany kosa aloha izahay, fa raha ohatra misy fitokanana foto-drafitrasa somary lehibebe na kely aza tsy maninona fa andefa soloteny izahay hiatrika an'izany fitokanana izany, satria dia zava-dehibe ny fionana amin'ny olona, zava-dehibe ny firesahana sy ny tafatafa ifanaovana amin'ny olona. Tamin'ny fitokanana ny fiantsonana ny fiarakodia ery Ndotam-pianaka zao dia nisy zavatra nampome ihany tamin'ny dia izay nataonay tao anaty taxi be izay lazaiko aminareo moa izy ity.
satria ny zavatra nampomea dia tsy nitaky sarandalana ilay receveur tsy nampandoaviny fray zahay raha nandeha avy eny Anosy-Jato nakerian-dotam-penaka niatrika izany fitokanana izany mandeha botsy zany izahay amin'izao fotoana izao ary efa zatra n'izany koa moa izahay na mandeha makaiza na mandeha makaiza na ny vadinay na ny zanakay andeha ho aiza dia mandeha botsy zany fiainanay amin'izao fotoana izao ary afaka kelikely dia mbola ho izany satria manangona izahay ary za mampirisika aminareo ao anatin'izay hoe fanabeazana anangona izay mahaiza manangona fa mandalo isika neto dia mandalo amin'ny zavatra rehetrarehetra mahaiza manao tahiry fa zava-dehibe ny tahiry. Maraparana ny resadresaka isika amin'izao fotoana izao. Resaka fanabeazana moa zany no resantsika ao anatin'ny fotoana izay eonatsika tamin'ny tian'io ity kanefa dia tsy maintsy ninina ihany ny resaka ireo zavatra maro izay tsy maintsy resahana. Noho izany dia somary amintina kely aho koa ny fiainam-piainan'ireo mpampianatra ireo. Raha mijery sika tamin'ny taona 80 dia manana 1000 kilao ny mpampianatra anankiray ary raha tamin'ny taona 70 tany ho any aza dia ny zanaky ny mpampianatra rehefa mandeha mianatra dia paipate zany no gotehan'ireny zanaka mpampianatra ireny. Amin'izao fotoana izao ny mpampianatra dia mandeha tongotra mandeha mampianatra ary tsy manao kiraro akory manao pieds nus zany no iainan'ireo mpampianatra ireo ary ny zanak'izy ireo rehefa mandeha mianatra dia voatsinefy sy mofo mangazo zany no gotehan'ireo zanaka mpampianatra ireo. Misy aza moa ny sasany tsy mahazo gote mihitsy fa dia miaina tahaka ny fiainany rehetra ireo mpampianatra ireo ary zava-dehibe zany ary zany ny ilaina. Efa niresaka ihany koa aho ny tokony ampidirana mpampianatra betsaka mba ho mpiasa-panjakana kanefa dia tsy vita zany ary tsy ho vitako mihitsy ny anatanteraka an'izany ary tsy ho azoko atao velively ny anatanteraka an'izany kanefa dia tsy maintsy izahay mampanantena ary tsy maintsy izahay miresaka hoe tsy maintsy ho atao izany ka noho izany dia mahereza ary mpampianatra isany mahereza ary mpanabe fa tsy maintsy ho ataontsika izany ary ezaka ho ataontsika izany. Izay indray ara ny resadresaka ny fanaovana tamintsika tamin'ity anio ity ka mametraka ny veloma ho amin'ny fotoanantsika manaraka indray.